Mivavaka ary isika. Misaotra anao indrindra zahay ry Jesosy eo fanomenao ity andro maraina vaovao ity indray. Ary nataonao mendrika ny mbola ho afaka miresaka aminao indray. Sy handre ny feonao. Koa mangataka ny fananao masina izahay ary mba hanazava ny fo amin'ny mpanahinay, azahoanay mahafantatra izay tianao ambara aminay. Mitenena anao Jesosy eo fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao indrindra no ankatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hiarahantsika mandre ary amin'ny tian'io ity ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko faha 1:20. Filazantsara masina nosoratan'i Jaona toko faha 1:20 manomboka amin'ny andininy faha 5:10 ka hatreo amin'ny faha 5:20. Jaona toko faha 1:20 andininy faha 5:10 hatramin'ny faha 5:20. Rehefa mahita isika dia mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy: Eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fanindroany: Simona zanaky Jaona, moa ty ahy va ianao? Dia hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanaky Jaona, moa ty ahy va ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa ty ahy va ianao, ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fa ano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao. Fa rehefa antitra kosa ianao dia hanitsitra ny tananao ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazai ny hanambara ny fomba fahafatesana izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy: manaraha ahy. Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka, dia ilay niankana tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe: Tompoko, iza no hamadika anao? Ka rehefa nahita azy Petera dia hoy izy: Tompoko, inona no ho amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-pihaviko, ahoanao izany? Fa manaraha ahy ianao. Ary niely tamin'ny rahalahy izany teny izany fa tsy ho faty izany mpianatra izany, nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiako hitoetra izy mandra-pihaviko, ahoanao izany? Izy nolay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarany. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra. Ray masina ho manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa malala mpitomboina amina roa mandrakariva ane fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy nitondra fihavaozana ho an'i Petera. Nitondra fihavaozana ho an'i Petera ny fisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianany. Izany no hevi-dehibe banjintsika eto. Niverina nanjony ny mpianatra fito lahy, Petera no tompo-kevitra tamin'izany. Tsy nahazo na inona izy nandritra ny alina. Jesosy nitsangatsangana teo amoron-dranomasina raha nazava ratsy ny andro no nibaiko handatsahany ny harato eo amin'ny sisiny ankavanana sambokely mba hahazo izy. Nataony izany ka nahazo hazandrano be dia be ny mpianatra. Misy fiaraha-misakafo taorian'izay izay nazahoan'i Jesosy midinidinika manokana amin'ny Petera. Tsy mahafoy ny olony tokoa manko Jesosy. Manakambara aminy mandrakariva izy, kanefa tsy mijanona ny mitahy azy koa. Voalohany ary Jesosy momba sy mitahy sady mananatra.
momba sy mitahy Jesosy anefa koa mananatra. Tsy karitra ao ve fa na dia mitahy antsika Jesosy na lalany sakafo, fitafiana, asa, fahasalamana na zavatra hafa, tsy midika zany fa tsy manan-kolazaina izy. Raha misy tokony hanadiovana antsika ao dia tsy maintsy miasa Jesosy ary tsy maintsy mampahafantatra antsika izany izy, eny fa ny adia tsy mijanona aza ny fitahiana antsika. Sao diso hevitra manko isika fa misosa ny zavatra rehetra, ohatra ny mandeha ohatra ny tsy misy olana ny fiainana, dia minevitra isika fa tsy manan-kambara amintsika Jesosy eo amin'ny fiainantsika sy amin'ny fifaneraserantsika aminy. Manasoa izao tontolo izao raha teo Jesosy sady miahy azy, manome anjara masoandro ho an'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ny mino azy kosa dia voakarakarany manokana mba handray fahasoavana, hanampy fahasoavana mihoatra noho ny tsy mino. Hoy mamany ny lava, voalavana Germaine ho an'izay rehetra mbola mahatadidy azy, mandray dobla ny mino hoy izy. Mandray dobla ny mino. Ny antony dinidinika manokana tamin'ny Petera ito dia ho fananganana azy, atsangana indray, ho famelombelomana azy rehefa nampahazo hazandrano betsaka sy nampihinana azy izy, dia tsy adinony satria zay ny tena zava-dehibe, ny hanangana sy hamelombelona any Petera indray noho izy malahelo miasa saina amin'ny nandavany azy intelo tamin'ny ora nampahory an Jesosy. Hoy ny Apokalipsy 3:1, ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sardis, izao no lazainy manana ny fanahy fito n'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana anaranao velona ianao kanjo maty ihany. Miambena ka ho reny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Fantatro ny asanao, manana anaranao velona ianao kanjo maty ihany. Dia izao ny afatra miambena, ao reny tsara ny zavatra sisa, mbola misy sisa ao, tsy maty tanteraka. Io lay jiro manetona, io lay jiro manetona, volotara torotoro, mbola tsy tapaka tanteraka, mbola misy azo antanaina. Ao reno fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Eto ary Jesosy dia manangana, mandinika ny ondry tsy mitsahatra Jesosy amin'ny mampiandry tsara azy. Satria nahoana? Satria misy hatrany ny very ho tadiaviny, misy hatrany ny voaroka ampidiny, misy ny folaka ho hamarany, misy ny malemy ho hatanjahiny. Misy foana ireo tsy ny finaritra raha teo izy no mila mpanafanafoty fa ny marary, ary tsy avy antso ny marina ho na ny mpanamary tena fa ny mpanota hibebaka. Naverin'i Jesosy hitelo ny fanontaniana Simona zanaky Jaona, tena anaran'ny Petera noho ny antsony azy, Simona, ry Simona, ry Simona, moa mihoatra ny fitiavan-drety va ny fitiavanao? Moa ty ahy va ianao? Moa ty ahy va ianao? Ny fanontanian'i Jesosy roa voalohany dia fitiavana agapao, ka novalian'i Petera amin'ny fitiavana fileo hatrany. Moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ny rety va? Ny verba agapao, fantatsika fa fandrentsika matetetika ihany. Io no nampiasain'ny Jaona mpanoratra ny filazantsara hilazany fitiavan'Andriamanitra avo lenta, fitiavana tsy misy fepetra, fitiavana mihoatra noho ny fitiavan'ny hafa. Eno hoy Simona, ianao mahalala fa tianao aho. Eto anefa dia verba fileo indray, izay fitiavan'ny mpianakavy no nampiasain'ny Jaona hamaritana ny fitiavan'ny Petera mba hamalia ny fanontanian'ny tompony. Fitiavana fileo entina milaza ny fitiavana Philadelphia, fitiavana namany zany, fitiavana ohatra ny fitiavam-bola, Philarguria, fa tsy nivalian'i Petera hoe tianao agapao mihoatra noho ny hafa. Inona ny tiany Jaona pitaina? Tiany Jaona hapetraka tsara amintsika mpamaky ny filazantsara fa ny fitiavana agapao
araka an'Andriamanitra, tsy antery, tsy misy fepetra na takalo, io no takian' Jesosy. Fa i Petera kosa aseho ny jaona ihany ho tia an' Jesosy saingy amin'ny fitiavana fileo, fitiavana ny olona rehetra, fitiavana filantropia izay tsy dia misy maharatsy azy akory, kanefa mba hanehoan'ny jaona fa izay no mba takatry Petera, izay no mba hainy, izay no ananany, izay no azo natolotra ny tompo. Fitiavana fileo mamaly ny fanontaniana fitiavana agapao. Tamin'ny fanontaniana fahatelo dia nanjary io fileo io indray no nentin' Jesosy nametraka ny fanontaniany, moa ty ahy va ianao? Napetrany amin'ilay fileo namalian'ny Petera azy hatrany. Asa raha ny hevitro dia manetry tena midina ambany ihany Jesosy na dia efa eo amin'izao mahandriamanitra be voninahitra azy izao, mitady olona mpiara-miasa aminy ka manaiky handray na dia fitiavana tsy tanteraka aza. Io no mba nanantsika, io no ty amintsika, dia io no takina amintsika. Atolotra azy tanteraka nefa arak'izay tratriny haintsika, manaiky ny fitiavana tsy tanteraka atolotsika azy ihany Jesosy. Nahoana no verimberina itelo? Ry havana, azagaga isika raha toa ka tsy maharesy lahatra ny tompo na ny vavaka na ny tena ataontsika aminy indraindray. Efa natsapa izany angamba ianao, na miaina izany indrindra amin'izao fotoana izao. Misy zavatra velan'ny tompo hitranga averimberiny mba hieritreretanao tsara, tsy hampanandra-tenanao fa handinihanao tena sy hibebahanao. Izany ny tanjony raha mamerimberina fanontaniana, raha mamerimberina zavatra mitranga izay toa tsy zakanao nefa averin'ny tompo foana le izy, avelatra eo anoloanao mandrakariva, mba hametrahanao fanontaniana toy ny hoe inona renona tokony mahatonga ity teny ity miverimberina, toriny mpanompon'Andriamanitra. Izany foana no heny. Eritrereto tsara nge, dineo izany. Moa ty ahy va ianao ry Simona? Ry mpianatra, ry fifohazana, ry mpiandry, ry pastora, ry mpitandrina, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany hafa? Dia mahavatra ny mamaly isika, eny tompoko, eny tompoko. Sao dia tompoko ihany kanefa ny fontsika lavitra ahy, lavitra an' Jesosy. Ity firenena ity manaja amin'ny molony, fa ny fony kosa manalavitra ahy. Ko dia foana ny vavahandreo amiko. Sao dia fitiavana molotra fotsiny ihany ary zany. Averimberin' Jesosy io fanontaniana io, ambara-panetrinao tena tanteraka ka hananganany anao indray. Tsy maintsy verimberina io, mety tsy ahitanao tory aza raha mbola hitan'i Jesosy fa tsy marina ny hoe eny avalinao azy, tsy avy amin'ny fo ny hoe eny tompoko tianao aho. Tsy misy afaka hiandry ny ondrin'i Jesosy mantsy na iza todika amin'ny mpiandry sy ny pastora zany, raha tsy tia ilay mpiandry tsara mihoatra noho ny tombotsoa hafa izay atolotra izao tontolo izao na ny zavatra ny tany zany. Tsy afaka disqualifié zany raha mbola misy zavatra hafa tiantsika mihoatra lavitra noho ny Jesosy, dia tsy afaka anao izany asa velively hitandrina ny ondrin'Andriamanitra izany isika. Ary na dia kristianina ilay antsoina hoe kristianina tsotra ara, dia manan-katao misy zavatra andrasan'ny tompo aminy koa. Tempolin'ny fanahy masina angenao hoe hiandry ny tempolin'Andriamanitra, hikarakara ny tempolin'Andriamanitra. Jesosy mandehandeha mivelatra hitan'ny olona eny ianao, ko manana didy ianao hiandraikitra izany tempoly masina izay nanaovan'Andriamanitra anao ho mpiandry izany. Tokony tsy hatafandrimandry ny mpiandry ondrin'Andriamanitra izay maniry ho tsara izany fanontaniana izany, izany toe-javatra ny verimberina izany. Raha tiantsika ny aneho ny voninahitr'Andriamanitra marina fa tsy mitady ny tombotsoa ho an'ny tenantsika ihany isika, dia tokony tsy ho tafandrimandry fa hametraka izany fanontaniana izany. Moa tena tian'ny tompo va aho? Petera manko niseho toy ny rehareha fa tsy handao ho an'i Jesosy mihitsy talohan'ny samborana azy.
na dia andao azy ny sasany za tsy andao anao zany mihitsy hoy izy manome toky nefa dia nampatsevin Jesosy azy fa anday itelo ianao manome toky mahatoky tena mpiandry mamaha tena tsy miraharaha ny hafa tsy taherika ny rahalahiny mpiandry tsy te halala zay manjo ny sasany reny miala fa za tsy hiala mety izany toetra fahatoky tena miendrika firariana sy filandere zany no atin'izao dinidinika izao satria adidy lehibe no miandra ny Petera hiandry ny ondry ny Jesosy hamahana azy hikarakara ny ondry kely fa tsy hanjakazaka tsy hanao toetra tsy zaka amin'ny ondry fa mba ho fianarana ho an'ny ondry kosa ho mpiandry araka an'Andriamanitra satria Andriamanitra tena saro-piaro amin'ny azy te hanana ny soany Jesosy fa tsy hoe sanatria manao kitoto amin'ny asa fiandrasana ny ondry izay hipetrana amintsika. Tamin'ny fanontaniana fahatelo dia nalahelo ary Petera. Nalahelo kanefa tonga amin'ny tanjona an-kendreny Jesosy. Inona zany? Dia ny hanova sy hanavao azy. Tsy injony Jesosy manko fa mbola mitoetra amin'ny tsy fahamatorana ity mpianatra nomeny ny fanalahidiny lanitra ity. Mbola mandeha araka ny fisainany nofo hanangana azy ampitiavana Jesosy. Atsangana arenina ilay mpianatra. Atsangana satria lavo sy tranina satria marary toritory fo sy mangorakoraka noho ny alahelony. Eny tokoa entin' Jesosy mitodika amin'ny fahotana izy mba hafahany milaza ny fitiavany azy tompo dia vao izay vao ho vonona ho amin'ny asa tsara sy ny fahafatesana miandry azy mba ho porofo ny tena nandraisan'ny fitiavana sy ny fandavan-tena. Riavana ny fahatsiarovana ny fahotana lasa na dia efa nandraisana famelan-keloka aza dia tokony hampalahelo ny olona tena mibebaka mandrakariva. Tokony hampalahelo na dia ny fahotana nazahoana famelan-keloka reny fa tsy hampiriaria na hampitsikitsika hampiome azy indraindray satria navanona zao tamin'ny andro lasa. Fanetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra zany mba hanandratana antsika amin'ny fotoan'andro sy ho fanoherana devoly hahafahantsika mandositra azy. Ho ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana. Korintianina faharoa toko fahafito andiny fahafolo a. Faly Petera sambatra satria voavela heloka. Tafaverina eo anivony ankohonany tompo. Natsangana indray réintégré zany. Nahazo anjara fanompoana hiandry ny ondrin'i Jesosy. Sambatra tokoa ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Salamo 4:30. Say maty ny mino. Fa ilay fomba ny fahafatesana ambaran'i Jesosy fa hankalazana an'Andriamanitra no to tsy dia ao loatra ho an'i Petera. Izany ve izy no mba avenirako? Izany ve no mba anjarako avy amin'Andriamanitra tany an-tsainy ihany angamba? Nga tsy hiara-manjaka amin'ny Mesia indray? Inona zany fahafatesana ambarana zany? Inona ny hevitra zany? Tsy fantatro zany. Hafahafa zany. Mbola ny momba ny tany ihany no mahamaika fa tsy izay momba ny mandrakizay. Aza miasa hazo ny hanina mety ho levina hoy Jesosy fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny zanak'olona anareo fa izy no nasian'Andriamanitra ray tomboka izay. Ny mino dia sahy maty hoy ihany ny teny mpanompon'Andriamanitra mamany ny lavo. Sahy maty izany teny izany dia manamafy tsara ny izay voalaza ny soratra masina hoe raha misy tanaraka ahy hoy Jesosy aoka izy andany tenany dia hitondra ny azy fijaliany isan'andro ka hanaraka ahy mandaha tena mitondra azy fijaliana isan'andro. Zany no engagement miaraka amin'i Jesosy. Ny olona miaraka amin'i Jesosy koa dia olona tsy mialina. Raha nahitany zao na nanaraka teny koa i Petera dia hoy izy tompoko inona no amin'ity lehilahy ity? Tsy hanenjika ny Petera akory isika fa mpianatra tena manana ny maizy azy ary mpanompon'Andriamanitra tokoa Petera
fiovana lehibe no nahazo an'i Petera rehefa avy eo, ary hitantsika amin'ireny epistiliny ireny ny fahendrena sy ny fanetrehetena nananana zany mpianatra zany, ankoatra ny hery sy fahefana lehibe zay nenti ny asa sy nitony filazantsara hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Aka fianarana aminy kosa isika amin'izao ataon'i Jesosy amin'izao. Fianarana amin'ny toetra zay mbola tao aminy, ary zay mbola mety hananantsika kristianina koa, na mpiandry na pastora na mpitandrina zany. Ahoana nataontsika? Tia mampitaha vokatra amin'ny asany hafa isika indraindray. Zay ilay adamaela mila vonoana isan'andro amin'ny nenina sy ny fibebahana. Ny kristianina dia mbola njakany fialonana ihany koa. Raha ratsy noho ny hafa dia ny asako dia hoy aho hoe velom-pialonana io, dia hoy aho hoe ka ny asan'zareo moramorako manatsatsatsy aho zany, olona mora tao daholo ny ao amin'zareo, raha izaho no tao dia tena lasa lavitra kokoa noho izao io fiangonana io. Nanay eto ange, nanay ato manko enjana, olona be saina daholo ny ato, olona be famaliana, mpanohitra, mpiady amin'ny pasteur, mpiady amin'ny katekista, olona sarotra entina ny ato, tsy azo atao ininina. Manatsatsy manambany ny asan'ny hafa. Dia lazaina fa mahavoa indray ilay pastora ranona raha sendra zay fiangonana tsara. Raha mahomby indray isika dia zao, ka haiko tsara nitondrasy ka ny anaranay io, talentako io, ka izao ngeny mahavoa ny ranony e. Amin'izay dia tsy kera variraraka amin'izay. Firiarianana fanambanina ny hafa, ny asan'ny hafa, tsy mety zany. Ataonao inona izy io Jesosy raha tiako hitoetra mandrapiaviko, raha tiako mafy noho ny azy ny asanao, raha tiako androso ny asany sy ny sisa, ataonao inona izany? Aza mijery andro zany, manaraha ianao i Jesosy. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Farany, sambatra isika, raha ny fahalavoantsika sy ny fahadisoantsika no entin'i Jesosy hanarenana antsika sy hampanetreny tena antsika, mba hahatonga antsika hiambina tsy ho lavo amin'izany intsony. Voalaza teo fa Petera taoriana zao dia niandry nitombina tsara, niandry teny fikasana handraisany ny fanahy masina. Vao nilatsaka tamin'ny mpianatra ka nahazo izany koa Petera, ny fanahy masina zany, dia tsy nanan-tahotra, nivoaka tamin'ny fahasahina. Ary tsy ilay Petera araka ny fahalalantsika azy intsony ny Petera, fa ilay Petera say maty tany am-pigadrana, ary voalaza moa fa maty martiry ihany koa izy, tahaka izay nahazo any Paoly. Zany ry havana no tiana ho zaraina aminao. Jesosy mitahy ianao manakariva, kanefa na dia ao anatin'izany fitahiana izany aza, tsaro fa manakolazaina aminao izy, ary aza sasatra rehefa nary ny tenin'Andriamanitra. Nomenadidy ianao, asa pastora, mpitandrina, mpiandry, katekista, manadidy ianao hiandry ny ondry, hiandry amin'ny fitiavan'Andriamanitra, araka ny sain'Andriamanitra, tsy anjakazaka, hitandrina ny ondry, tahaka ny fitiavan'Andriamanitra ny ondry. Ary raha misy zavatra miverimberina tsy fantatra hoe ny mahatonga izany, mandinia tena manahoana ny fitondranao ny asan'Andriamanitra. Sao mbola misy adama ela, sao mbola misy fialonana, sao mbola misy fankahalana na fanatsatsoana ny hafa. Fitiavana no ilain'i Jesosy amintsika. Pastor havana andrasiny olon'Andriamanitra, dia ny fiangonany andrasiny tempolon'Andriamanitra dia ny tenanao. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tonga. Amen. Sitaka